mivavaka isika. Tonga ny fotoana hiainonay, hisaintsainanay ny afatra avy aminao, Tompo Andriamanitray. Fantatrao fa mila izany izay. Mihoatra noho ny ilanay misakafo mba hambelombelona koa ny fanahinay. Mba andehananay arak'izay sitraka ao marina. Avia, mitenena indray favonikonanao izay. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Petera voalohany, toko 2, andiny voalohany ka hatramin'ny 10 no hitenena ny Tompo amintsika ry fiangonan'ny malala. Ary singadina manokana ny andiny ny 7 tapany 2 manao hoe ny vato izay no lavo ny mpanao trano no efa tonga fehizoro. Nalainao loha hevitra zao tenin'Andriamanitra zao no hoe Kristy vato fehizoro. Iza moa no nanoratana voalohany ity epistily ity. Nosoratana indrindra ho an'ireo jiosy izay tonga kristianina nonina tany amin'iny fahatra Turkia ankehitriny iny, any Asia Mineura tamin'izany. Nahoana no nanoratana izy ireo? To tampidalakale izy ireo ary mila hokivy satria etsy andaniny ny jiosy mpiray tanorazana aminy dia manenjika azy ireo. Heveriny fampamadika satria hoe nahoana ny jiosy ianareo izay tokony anaraka ny fivavahana judaisma no lasa kristianina. Fa etsy ankilany koa ireo kristianina izay tsy jiosy, mahita azy ireo tonga kristianina dia manenjika azy nareo jiosy koa manenina makaty amin'ny kristianina. Sahiran-kevitra izy ireo. Fa ao anatin'izany indrindra, ao anatin'izany fanenjehana izany no mampahery azy amin'ny alalan'izao epistily zao ny apôstôly Petera. Laza mahitsy amin'izy ireo hoe Jesosy Kristy banjinina fa izy ny fototra. Ele andeny 7 tapany 1 hoe izy ilay vato izay nolavo ny mpanao trano, nolavo ny Jiosy, nefa efa tonga vato fehizoro. Fa misy afatra sady zany. Mety isy foana ny olana sy ny fanenjehana. Fa zao, fantatry ny Tompo izany olanao izany. Izany zavatsarotra setrainao zany. Mandinika ny mombanao izy. Inona ny tokony atao mombanao. Ary maniraka mpanompo tahaka ny nandrany any Petera ho an'ireto kristianina tany Turkia reto. Mazava ny afatra nampitondraina ny Petera. Kristy no vato fehizoro. Inona moa ty vato fehizoro ty? Fanao fa iny ary mbola mandraka ankehitriny aza. Rehefa hanao trano dia mifidy zay vato tsara indrindra, zay vato lehibe indrindra, voahitsy tsara, dia asiana soratra mba hampiavaka azy amin'ny trano hafa rehetra. Io lay atao hoe vato fehizoro. Io no apetraka voalohany. Karak'izany anarany zany dia eo amin'ny zoron'ny trano izy mapetraka. Mampiray rindrina anankiroa. Efa amin'izay fotoana izay, efa izy no mamaritra sady hoe tahak'izao no habe an'ity trano ity. Ka ny biriky sisa rehetra, na ny vato sisa rehetra, dia tsy maintsy atao mifanitsy aminy avokoa. Indra moa fa amin'ilay rindrina anankiroa amin'ny andaniny sy ny ankilany. Zay no mahatonga azy antsoina koa hoe vato fototra. Satria miainga eo avokoa ny asa ataon'ny mpandrafitra ny trano rehetra. Mazava ny afatra amin'izany. Amin'izay ataontsika rehetra dia misy foana natao hoe fototra. Misy foana natao hoe laharam-pahamehana. Maiza mamantatra an'izany mba tsy ho diso fiainga ary tsy ho diso fototra izay rehetra ataontsika. Ohatra, maniry mafy isika ankizy na isika tanora mba hanana asa tsara rahatrizay. Inona ny fototra? Atao tsara ny fianarana. Fitavatra amin'ny farany arak'izay azo atao. Dia ho tonga amin'izany tanjona izany ianao. Ndreo isika fantatra fa misy manao kilometatra maromaro mihitsy mba te hahazo aim-panahy avy amin'Andriamanitra,
mba tsy ho veromainy zao fotototono zao. Aoka tena hifantoka tsara ianao. Ary arak'izao afatra napetraky ny apôstôly Petera zao. Azan'ny olona loatra no ataonao zava-dehibe fa Jesosy Kristy izay nijaly sy maty ho anao. Zay no afatra zao tenin'Andriamanitra zao. Jesosy Kristy no fototra tokony ho banjininy. Izany no nampaherezan'ny apôstôly Petera ny reto jiosy tonga kristianina izay sahiran-tsainy reto. Tsy nanenjika nanana ratsy ireo olona zay nanenjika azy. Zany mantsy ny fanaon'ny olona mazana. Raha vao misy manaratsy azy, dia miazakazaka avetrany koa izy manaratsy an'ilay olona. Ialao zany fomba ratsy zany fa fomba ny mpanao ratsy zany. Hoe rehefa miresaka olona ianao dia mianaratsy azy foana zay. Tsy zany nataon'ny apôstôly Petera. Fa niantso azy ireo hijery an'i Kristy. Kristy no nitondrony fa vato fehizoriny fononan'Andriamanitra. Ina moa dikan'izany eo amin'ny fiainantsika ankopanandro. Kristy no antony ivavahantsika ty am-piangonana. Kristy no antony ivavahantsika. Kristy no antony andehanantsika aty am-piangonana. Ka mavato fehizoro azy dia izy no atonitsika. Mahatonga atsika ho isan'ny mpikambana ao anatin'ny fiangonana anankiray, na ao anatin'ny sampana sy fikambahana anankiray. Ohatran'ilay briky sy ilay vato sisa rehetra manantona an'ilay vato fototra, dia mirafitra ao anatin'ilay trano. Ka manjary manana anjara andraikitra ao anatin'ilay trano ny briky sisa rehetra. Na dia tsy mitovy azy, ka moa briky ihany no mirafitra ao. Fantatsika fa mitafo zavatra hafa. Mbola misy koa ny varavarakely. Tsika zany ao anatin'ilay fahasamihafana tahaka izao, dia antsoin'Andriamanitra hirafitra tahaka ny trano anankiray. Azo ianteherana tsara fototra satria Jesosy Kristy no lohany. Ka fotoana fanontania tena indray makandray zao. Mipetraka amintsika amin'ny fanontaniana hoe iza marina moa no andehananao aty am-piangonana? Iza no nahatonga anao anao dekona, na anao birao am-piangonana, na anao birao tsampana? Iza no mahatonga anao ho tonga membre anatin'ny sampana fikambahana anankiray? Noho ny amin'ny dada sy neny fotsiny? Sa noho ny amin'ny dada to sy neny to? Sa noho ny amin'ny namanao fotsiny? Raha izay fotsiny, dia tsisy vokany amintsika ny fivavahana. Ary maty antoka isika satria toa valim-potehan'olona ihany no mety ho azontsika. Tsara averina amintsika indray mandeha indray fa ny fiangonana dia mahana endrika anankiroa, sady hita maso no tsy hita maso. L'église est à la fois visible et invisible. Inona le hita maso? Le trano fiangonana atontsika mba ahazoantsika mivavaka. Inona le hita maso? Le olona mpiara-mivavaka amintsika, le liturgie fampiasa atsika, le fombafomba ny fiangonana fa mety mahazatra atsika. Rehefa manao fety dia zao, rehefa manao vokatra dia zao. Inona le hita maso? Le lalàna mifeny fiangonana. Izay ilaina tokoa. Ny rafitra izay iainantsika amin'ny maha-fiangonana, zany le hita maso. Le hita maso kosa, io le tena fiangonana eo mason'Andriamanitra. Io le antsoina hoe fiangonan'ny olona masina, araka amin'ny fanekam-pona ataontsika. Efa miombona sady amin'ny any an-danitra. Araka amin'ny tenin' Jesosy hoe ny fanjakako tsy avy aty amin'izao tontolo izao. Fiombonan'ny olona tena mibebaka, tena mino, tena ara-panahy. Zay le izy raha tsy hita maso. Kanefa izao, tsy maintsy miditra ao anatin'ilay hita maso isika aloha, vo afaka ho tafiditra any amin'ilay tsy hita maso. Dia manao hoe za aty an-trano fotsiny zany. Tsy maintsy miditra ao amin'ilay tenan'ny Kristy aty an-tany. Jesosy Kristy tsy nijanona tany an-danitra fa tsy maintsy midina aty. Nanorina ny fiangonana, izy no fototra. Mampianatra antsika nefa ny tenin'Andriamanitra hoe ao amin'ilay fiangonana hita maso. Ny tany saiko teo, misy olona mbola mpiangona aloha fa tsy mpivavaka. Fahasarazarao tsara mahasamihafa an'izany. Miangona ny olona dia miangona izy. Fa ny hoe tena mivavaka ve? Mbola tantara hafa izay.
Misy an'izany aty amin'ilay fiangonana hita maso. Tonga ihany izy fa tsy mbola nibebaka marina. Tsika tsy fampitsaratsara fa ny tompo mahalala an'izany. Raha atao amin'ny teny hafa dia izao, ao amin'ilay fiangonana hita maso tsy voatery hafaly anao daholo ny zavatra rehetra. Mety mbola misy tsy tanteraka na ny fitsipiky ny fiangonana na ny fomba ny fiangonana. Tsy voatery hafaly anao daholo ny olona rehetra, na pastera na diakona na braotsampana. Aleo dia tsorina azy. Mbola ahitanao faratsy toetran'olona aty amin'ilay fiangonana hita maso. Ary nisy zany tao amin'ny fiangonana kristiana tany Turkia tamin'ny fotoan'andro, tamin'ny taona 480, mahatonga ny apôstôly Petera manoratra toy izao, ka ny teny ao amin'ny andininy voalohany, koa esory ny lolo-po rehetra sy ny fiatsaram-belatsia sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra. Tsy ho amin'ny jentlisana na noratany anio, ho an'ilay mpivavaka amin'ilay fiangonana. Inona ny dikan'izany? Samy mpiangona ihany dia misy ny fanao am-bolo-po, misy ny fampiatsara velatsia, misy ny fampialona sy ny fanaratsy indrisy. Fa zao ny afatra amin'ny tenin'Andriamanitra ary namafisin'ny apôstôly Petera. Faoka tsy izany velively no hahatonga anao andaon'ny tompo izay maty ho anao tao ambonin'ny hazo fijaliana, na fony zavatra rehetra eny hatramin'ny ainy azy. Aoka tsy izany no andao zany amin'ny fiangonana. Fa na hifindra fiangonana impiry ary ianao dia mety misy an'izany daholo ny fiangonana rehetra raha mbola ety an-tany. Ka aoka tsy la hita maso fotsiny no banjininao, izay mbola endrikendrika ivelany, tsy mbola fanjakan'ny lanitra ny fiangonana ety an-tany, fa ilay fiangonana tsy hita maso, io ilay tena mahavaty fototra ny Jesosy Kristy. Raha mety ty trano ty mantsy nijerenao dia ny vaty fototra napetraky ny birao-piangonana na komiti-piangonana tamin'ny nanorina ty trano ty no hitanao. Fa Jesosy Kristy dia vaty fototra ilay fiangonana tsy hita maso, ary ao anatin'izany ianao. Ka tsy ilay endrika ivelany zava-dehibe amintsika, fa ilay tena fototra, ilay tena ara-panahy. Dia esory arak'izany ilay fomba fihevitra hafahafa. Ahoana moa zany fomba fihevitra hafahafa zany? Misy olona ingeto ko mavita amin'ny teny mihitsy e. Za aloha dia ohatrany tsy mivavaka raha tsy any an-tanindrazanay. Dia raha dia any Antananarivo izy mipetraka dia manao kilometatra marobe manenjika ilay any an-tanindrazana. Fitiavan-tanindrazana angamba. Fa raha tena zay ny fototra dia mampieritreritra azy, satria ianao azy zao manaiky etin'Andriamanitra ho aty ampita dia tsy hivavaka ianao zany aty. Mivavaka amin'ny trano ianao zany. Sa tsy zany? Tsy mbola amin'ilay tena fototra. Misy olona mavita amin'ny teny. Za kosa aloha raha tsy pastera ranona tsy mientory teny, ohatrany hafahafahana. Miantika an'izany, mbola mivavaka aman'olona koa ianao zany. Tsy Jesosy Kristy no tena fototra raha izany. Mazava ny afatra amin'ny tenin'Andriamanitra, Kristy banjinina fa izy ny fototra. Ny tena kristianina dia mibanjina kokoa ilay fiangonana tsy hita maso. Ka na inona mety fahalemena hitany ao, efa tsapany fanahiny fa Jesosy Kristy ilay vato velona amin'ny tena mamelona ny finoana. Zay no afatra riavana. Jesosy Kristy no vato fototra, vato fehizoro ny finoantsika. Mety mbola isy zay andiso fanantenanantsika ety an-tany, fa Kristy izay efa nijaly sy maty amonjenanao, izy mpanjinina, izy arahana. Zay ihany no mahatonga anao maharitra hatramin'ny farany, ka mba tsy hembotra ho any amin'ny fahaverezana ianao sanatria. Ho aminao sy ampahiranao ny tompo. Amen.